avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Uprime. Manolotra ho anao ny vaovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. Manolotra ho anao ny vaovao. Fotoana ny ona fa misy ny fihavanana ka hiary fametanana amin'jendro traboana sarava fananana vokatry ny rivodoza gezaniny toy izao. Mila mampiseho mangarara sy fahitsiana ihany koa ny fanjakana izay andraikitra ny fitsinjarana samihafa. Tafiakatra 7 ireo namony ainy, 470 ireo naratra ary mahery ny enin'alina sy 3 hetsy ny traboana vokatry ny fandalovan'ny rivodoza gezany raha nitatitra farany avy amin'ny Bureau nasionaly misahana ny loza voajanahary. Olona raiky 12 tamin'ireo 12 tao anatin'ilay conteneur atao Toamasina ireo namony ainy. Mbola maro amin'ireo avitra soamantsara no manaraka fitsaboana amin'izao fotoana izao. Iroso amin'ny fampanarahana fenitra sy fampanarahan-dalàna ny fanjonoana sy fandrarana ary ny fanondranana dingadingana na ny concombre de mer ny fitondranana malagasy. Any ivelany nanantanteraka fividianana sy olombavambahoaka androan'ireo mponina tao Bangladesh. Heritaona sy tapany teoriany la hetsika nitarika ny fandosorany Prime Ministre teo aloha ny antsiprian'izay. Ngadondrainy amin'ny valoralina fotoana ny fampalalamba vaotsika eto amin'ny fitalavitra kolo. Fatenina ny araba tomboky lasy tongo vavy manasana ihany koa anaraka ny antsiprian'izay. Matoa andatsoratra avy hatrany no ndeha nokafatsika ny fiarahana. Fotoana nehoana ny firaisan-kiny ny malagasy rehetra ny vanim-potoana toy izao. Fotoana nehoana fa misy ny fihavanana sy ny fifanampiana eo amin'ny samy malagasy ka hiara ifanometanana amin'jendro traboana sarava fananana vokatry ny rivodoza gezany. Mila mampiseho mangarara sy fahitsiana ihany koa ny fanjakana malagasy ao anatin'izay izy ireo izay andraikitra ny fitsinjarana ireo fanampiana samihafa. Matoa andatsoratra. Voa ireo mpiray-tanindrazana ny atsinanana vokatry ny rivodoza gezany, goavana ny fahasimbana sy ireo takaitra navelany. Potika hatrany amin'ny 570 isanjato ny tanànan'ny Toamasina, distrika 12 anatin'ny fahavoazana amin'izao fotoana. Eo ny fototrafitra fa ny lehibe indrindra tsy mitsaha miakatra ireo namony ainy sy maratra ary mahery ny enin'alina sy 3 hetsy ireo traboiny. Arak'izany, ao ny namony rainy, ny laozany reniny, na nanotena, ao ny mbola miady amin'ny fahafatesana ankehitriny fa efa manao izay ho afan'ny mpitsabo. Eo anatrehan'izany, nanao antso ny fitondram-panjakana ny amin'ny firaisan-kinam-pirenena voninkazo mahatratra tolo-tanana amin'ny vahoaka malagasy tsy vaky volo na eto an-toerana na any ampitan-dranomasina. Miantso ny fitondram-panjakana fa na izany efa ny vonona efa niomana ihany koa ny malagasy entany mpitiavana entan'ilay fihavanana amin'ny malagasy iray natambanjanahary eto amin'ny teny nosy ity. Ifanoana ny malagasy tsy asiana resaka politika sy finoana fa anao izay ho vitany amin'ireo rahalahy, anabavy, ray aman-dreny, zanaka ho an'ny mpiray-tanindrazana any amin'ireo distrika ireo. Fotoan'ny maitsoatra izao fahasahiranana fa mahatsapa ilay malagasy fa mahafilavitra noho ny ainany ny mahazo ireo traboana sy ny tonam-pahoriana ka anao izay vita. Samy sahirana mahantra ny vahoaka malagasy na izany anefa ny adidy ampitiavana satria any misy mpiray-tanindrazana tsy malala izay honena ny rahampitso. Eo anatrehan'izany ilaina ny fandaminana sy ny fandrindrana ataon'ireo manana andraikitra amin'izany. Ohatra ny hoe ahoana no atao raha manana 500 ariary ny olona iray atolo ny ampitiavana ho an'ireo ny arambony, aiza no aterina, aiza no atolotra. Toerana fanangonana izay voatsirambiny tanana izay tokony anakaiky ny vahoaka arak'izay tratra. Isa-pokotany ve? Fokotany izay rafitra akaiky ny isan'ny tokantrano indrindra. Ny olona matoka eo amin'ny fokotany avy eo no mamondrona izany ary mampiakatra izany any amin'ny commune, miakatra distrika hatrany amin'ny faratapiny ka hitondra izany ho any amin'ireo mpiray-tanindrazana traboana. Mandroso ihany koa ny teknôlôjika ka ampiasaina ihany koa ny finday amin'ny alalan'ireo mobile monnaie. Efa miparitaka ve ny laharana?
ahoana ny saran'ny fandefasana sy ny sisa. Ahoana ihany koa raha misy tokantrano iray tean'olotra fitaovana, aiza no manatona, toerana aiza ny tokony ho aleha, toerana izay tsy tokony ho lavitra ihany koa mba tsy ho lasa sasakana, izay tsy maintsy bika mahay fatambary ihany koa ny fomba fiteny. Misy ireo tsy manan-katolotra ka manolo-tena ilatsaka an-tsitrapo, na ihany koa manolotra fanampiana izy fa vonona ihany koa anolotra ny tenany anampy ireo mpiray tanindrazana aminy, anome tanana amin'ny fanadiovana, fanarenana, itsabo, ikarakara ireo trabona, aiza ary iza ihany koa no atonon'izy ireny. Hevitra daholo zany rety eny anivon'ny fiarahamonina raha vao nahita ny vonana azy ireo mpiray tanindrazana. Tsapa fa mbola ao, tena ao ary iainana ilay fihavanana fa tsy antendromolotra ihany. Fihavanana, fifanampiana, firaisan-kina, misy aroporofony malagasy amin'izao zava-misy izao. Tsy ny kely indrindra ihany koa ilaina no mangarahara, fahitsiana izay efa hita taratra amin'ny fanjakana fa tokony ho tohizana sy amafisina. Amin'ireo fanampiana voaray, na vola na sakafo na fitaovana, tokony ho hita mazava ho azo ny rehetra arahina ny amin'ny hoe ny pakamarina tokoa tany amin'ireo mpiray tanindrazana ny arambonina. Fifanampiana, fifanohanana izay mahavelom-bolo, ahitana taratra fa ho tsara ilay Madagasikara rampitso, mirotsaka tsehatra amin'ny fanampiana ireo vahoaka ny tanora, manampy ireo mpitandron'ny filaminana avy amin'ny zandary, polisy ary ny tafika malagasy, mifanome tanana ao anatin'ny sarotra ary antenaina fa itoy sy iamafy izay fiombonan'ny malagasy izay. Ny vahiny aza manampy ka maika fa isika samisika hoy raha malagasy entany ny ampim-pirenena sy fitiavan-tanindrazana, fitiavana ny mpiray tanindrazana. Androany miara-miarina, miara-manarina ka anorina ilay Madagasikara satria tsy misy manana ny ampy fa sambatra izay mifanampy, miara-manorina anatsara ny anorina ao anatin'ny firaisan-kina. Izay matoa an-datsoratra ny sampana fampalalam-baovao manoloana ny zavatra zava-misy tiavany firenena amin'izao fotoana izao. Fa tafiakatra 7 ireo namony ainy, 770 sy 700 ireo naratra, ary maheriny eninalina sy 4 hetsy sy ireo trabona vokatra ny fandalovany Rivodoza Gezani. Raha nitatitra vonjamaika farany navoaka ny birao nasionaly amin'sahana ny loza voajanahary. Foana ny fampitandremana ny ranomasina saingy mila mitandrina ireo mpampiasa ranomasina ho ny foibe, famantarana ny mety ho toetry ny andro tamin'ity andro anty tsy azo soarvelo. Olona 730 namony ainy vokatry ny fandalovany Rivodoza Gezani raha nitatitra vonjamaika navoaka ny BNGRC tamin'ny 4 ariva androany. 13 tao Toamasina, 2 tao Ambatondrazaka, iray hafa tao Anjozorobe, Brickaville, Ankazibe ary Manjakandrina. Tafiakatra 470 sy 700 ireo naratra mafy ary olona misa enina tsy hita popoka. Ankoatr'izay, mandidina ny eninalina sy 4 hetsy sy ireo trabony izay mitsinjara amina tokantrano mandidina ny 2 arivo sy 7 alina. Tokantrano mandidina ny 700 sy 4 arivo ihany koa no notandodomdozy tsy maintsy nafindra toerany. Aseka tibidrano avokoa ireo toerana voakasiky ny fandalovany Rivodoza Gezani. Avokatr'izay, trano mandidina ny 3 arivo sy 1 alina no dibidrano, 7 arivo sy 3 alina simba ary mandidina ny 4 arivo sy 1 alina ravatanteraka. Ankoatr'ireo, trano fianarana misy 170 ravatanteraka. Misy 570 arak'izany toerana fandraisana ireo trabona manerana ireo distrika 12 ao anatin'ny faritra 5 voakasiky, Antsinanana, Analamanga, Analanjirofo, Alaotra Mangoro ary Itasy. Raha ny tomba ny foibe famantarana ny toetry ny andro any androany hatramin'ny rampitso. Foana ny fampitandremana momba ny amafiny rivotra sy ny avy ny alondrano ho an'ireo faritra voakasika tamin'izany. Na izany, mila mitandrina hatrany ireo mpampiasa ranomasina. Entanina ihany koa ny rehetra omely sy anaraka ny toromarika, atolotry ny tompon'andraikitra eny fotony. Tombanana omaina ny andro ho an'ny faritra Atsinanana sy ny afovoantany ato anatin'ny 3 andro manaraka. Fanamaly ny antsoina ataon'ny fitondram-panjakana ny mpiara-miombona antoka iraisam-pirenena amin'ny fanohanana sy fanarenana ireo fahavoazana goavana nateraka ny fandalovany Rivodoza Gezani. Tonga tany Toamasina androany ny solitena andreo vondrona iraisam-pirenena nitondra ny voikava mahatratra ho andreo trabony. Ankoatr'izay nanolotra lelavola 20 tapitrisa ariary ho andreo trabony tao amin'ny distrika amin'ny Brickaville ihany koa ny fitondram-panjakana. Gabin Loa. Tonga nitondra tolotanana tany Toamasina ny vondrona Europeana ny avy amin'ny firenena mikambana sy ireo mpiara-miombonantoka iraisam-pirenena amin'ny Madagasikara samihafa. Nisy arak'izany ny fivoriana niarahan'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara niaraka tamin'ireo mpiara-miombonantoka androany maraina tany antoerana. Nandritra izany dia nanamafy ireo
fa vonina atrany anampy sy iara-iasa amin'ny fanarenana sy fanohanana ireo takeratra navelan'ilay rivodoza gizany nitondra dia nifankasitrahana ho azy ireo ny filoha amin'ny mpanjakana. Ny azotoana moa zany dia ny fahavononany vondrona iraisam-pirenena ny communauté internationale iara-iasa anampy firenena malagasy hiatrika ny fahavoazana lehibe zay ny zavatra azotoana ary mahafana amin'ireny fivoriana tandroany satria raha matadidinareo a tsy na fantenina angamba zao a no mahatena tonga ohatry zao zareo manefina sy mampiseho zany fiaraha-mientana amin'ny firenena malagasy indrindra amin'ny fahavoazantsika efa vaovany sahady moa zany le izy a fa nisaorana anjareo a dia zay a efa nivononany talohan'izay zay fa vonona izy a fa nisy volana voakany zay nisaorana azy fa efa namaly sahady izy a le fiantsona zay nataotsoa ankoatr'izay tonga nijery ifotony ny fahavoazana vokatry ny fandalovan'ny rivodoza gezany tao brikaville ihany koa ny filohan'ny fanavaozana androany ho fanampiana vonjymaika dia nanolotra lelavola mitentina 20 tapitrisa ariary ny filohampanjakana ho an'ireo traboina tany antoerany ho fanohanana ny fiatrehana ny fahasahiranana sy fanarenana ny fahavoazana. Sisy antony afa-tsy ny fanehoanan'le fiangonam-po zay efa zay ihany koa ny antondina itatia Toamasina tamin'ny latsinainy niatrika an'le cyclone. Rehefa nandalo le cyclone maro ny traboina dia mba te hijery maso ny vahoaka malagasy traboina zay ny antondrety. Ny mety a efa misy ny organisation eto amin'ny district efa misy ny organisation mikasika ny fametrahana an'ireny amina site d'hébergement tokony hiakatra amin'ireny aloha le olona any izy a misy ny fanampiana omeny fanjakana ara-tsakafo sy ara-bola zay a no azo atao aloha amin'izao. Ny mikasika ny lalana koa io RN2 io nefa anatin'ny fond routier fa anatin'ny fond routier izy io fa miandry orana mijanona atsika vao afaka mamboatra an'io no goudron mora simba raha voatratra ny orana. Raha tsy hiviny ankoatra ny antso ho an'ny vondrona iraisam-pirenena sy ireo mpiara-mombonantoka amin'ny Madagasikara nanao antso avo amin'ny frais 5 amin'ny pirenena amin'ireo traboina noho ny fandalovan'ny rivodoza gezany ihany koa tamin'ny samy malagasy ifanampy amin'ny fanomezana fanampiana indrindra ara-tsakafo sy fanomezana ireo traboina ny zavatra ilaina andavanandro ny fitondrana nandritra ny filan-kevitry ny ministra Omaly. Fa nijoro vavolombelona amin'ny tantara ny zavatra niainany sy ny antony nahafaty ireo olona 120 tao anaty conteneur an'ireny mpianakaviany iray avelona sy avitra Soamatsara. Ilay conteneur navadiky ny rivotra tao Toamasina izay namoizana ain'olona miisa 120 ary manaraka fitsaboana eny amin'ny hopitaly ireo avitra Soamatsara amin'izao fotoana izao. Kaiton Andriatsilavo. Conteneur misy roa no teo an-toerana ka ny iray nisy ny mpiasa, ny faharoa kosa nisy ny mpiambina sy ny entana. Nisy trano fanitso teo akaikin'ireo ka natsoin'ireo olona tao anaty conteneur iditra tao amin'izy ireo olona nipetraka tao amin'ilay trano fanitso noho ny amafin'ny rivotra ny jioka. Miisa 17 ny lehilahy tao anaty conteneur, ny ampy ireo olona 5 hafa ka nahatonga azy ireo ho 20. Trano ipetrahana zay manao trano taolana teo ivelany teo zay isan'andro fa ny bandy sasany bandy 17 lahy izy no mipetraka amin'ilay conteneur ny andavanandro fa zay 5 zany zay no manana trano mitokana satria vady roa sy manan-janaka kely iray dia zay roa manao trano mitokana teo ivelany trano taolana teo ivelany zay tao anatin'ny conteneur tamin'ilay teo iny zao 20. Rehefa tonga tao anatiny ny amafy hatrany ny rivotra ka lasa n'ilay conteneur nivadibadika nilatsaka tany anaty rano. Dia noho rehefa kelikely iny dia mitsoka ilay rivotra dia ohatry ny niainga kely zay ilay conteneur dia zay mbola tsy taitra hoe maka plasy zany ilay conteneur dia nitsoka fandroa indray dia tena zay efa tena mahazo plasy tsara dia iny amin'izay fa afaka kelikely iny amin'izay ohatry ny mitsoka mafy amin'izay ny rivotra dia tsisy tadidiko intsony fa zao fotsiny anay rehefa sendra matory dia ohatry ny hoe hitako ohatry ny hoe ilo ilay ataon'ilay conteneur miodikodina manao ohatran'izao fa tsisy tadidiko intsony avy eo raha tsy izay efa tao anaty rano indray nanavitra an'ireo bandy sasany ireo fa ny sasany no tsy avitra intsony satria tsy hitanay hoe zay ary mieritreritra hoe zay ary tao anaty conteneur aloha ny resaka hoe lasa avitra zany ny zalahy dia tsy niantsolona nanavitra antsika dia izay amin'izay zay azavo nanavitra ny tiramiseko ity satria za teo ambonin'le garaba misy lamba no mipetraka dia izay avao nanavitra ny tiramiseko ity moa izy mbola nitsapatsapany taraiky hoe heveriny faletika tao anaty rano
dia nitsapatsapany taraiky izy dia avy eo dia nisotomoko niakatra anakeny any sisa andro alina tamin'iny alina mihitsy fa napazavany tao anaty cotonneuse fotsiny sokatra ny varavarana cotonneuse tazany jirony ambato vy dia iny napazavany tao anaty cotonneuse dia zay vao nisitona ny tiramisehako ty nakeny any sisiny dia nisy an'le poinet kely reny mantsy le amin'ny cotonneuse le aniny dia mifenony zalako fela izy le tamin'le tao zany hoe asiana lay asiana sakosy dia iny nitazomana an'ity dia zay vao fampisitositona teo daholo zay rehetrarehetra hoe aty amin'ny sisiny aty. Tao anaty rano ny alina tontolo tamin'ny 3 ora maraina vao tonga ny mpanavotra ka olona 8 no avotra tao anatiny. Tamin'ny 3 teo zany nisy nanavotra tao satria tamin'ny 2 maraina ondro zareo sa tamin'ny ray sasany nakaty ambato vita ty amin'ny polisy nambato vita ty dia avy eo dia kelikely izy dia miverina vandro zareo zay vao nanavotra anay tao anaty cotonneuse satria ny polisy mbola tsy miaraka andro zareo nakany fa tonga dia hoe zay avotra le olona velona fotsiny aloha ny atao dia zay vao nanavotra anay tao anaty cotonneuse sy zay ny avotra tao fa ndray rehefa tery avela no hita fa zay valy zany zay tena tao anaty cotonneuse navoaka tanteraka tao le ray ohatrany hoe mbola natsiarisaina izy le nitotona voalohany iny ny cotonneuse dia nanavotraina voalohany izy everiny fa ny olona rehetra zany ohatrany hoe mbola toratorona daholo le rehetrarehetra dia iny izy fananavotraina satria zay nysotomy ray andao hivoaka tsisy natsiary tena dia lasa izy tsy zay mantsy tsy vo anako zay satria misy soka mola izy le mitsoboka ao anaty rano dia mety hoe zay mola tao anatin'ny cotonneuse misy an'le taketany reny dia mety hoe voatrindriny reny izy rehefa le tena mitsoboka tao anaty rano. Raha ny fanazavana efa nanomana ny fandraisana ny razana ny tompon'andraikitra sy ireo avana amin'ny toerana ny avian'ireo namony ainy jevina trany misy 12 ireo namony ainy ka ny 12 tamin'ireo tao anaty conteneur ary ny 10 hafa naratra mafy mbola manaraka fitsabona iny amin'ny hopitaly amin'izao fotoana. Fa manomboka manarina ny fahavoazana sy ireo simba ny vahoaka ny Toamasina 2 andro taoriany nandalovan'ny rivodoza Gezany tsy misy fiakarany ny vidin'ny tafo fanitso sy ny fantsika ny antoerana amin'izao fotoana izao raha ny fanokevitra ny entin'ireo mpanjifa fa eo amin'ny azo no lafo ka tokony hitadiava mba olana onona saina sy brodora seta no mitatitra ny antsiprian'izay. Tsy maintsy mitraka, tsy maintsy miatrika fa ny fiainana mitohy hoy ireo mponina eto an-drenivohitra Toamasina. Eo ny fahasahiranana sy ny fantrana fa nitady ny fomba rehetra namorona ny tsy misy ka nyroso avy hatrany tamin'ny fanarenana ny simba raha ny fanazavana. Hatramin'ny androany nahitana izay ilaina ireo toeram-pivarotana kojakoja ilaina amin'ny fanamboarana trano. Mividy taona zany zay zao amin'izao rivodoza mandalo zao na eo aza ny rivodoza mafy dia mafy nahazo antsika Tamatave fa tsy maintsy miezaka zany antsika renim-pianakaviana tokantrano hiaro ankonana antsika mba hanatsara ny fiainam-pianakaviana antsika dia tsy maintsy magnano réparation ka karan'izay zany le fandeha le taolona ndraiky alongany hatramin'izao aketo amin'le nividianako aketo tsy dia hoe mbola niakatra magnodidina amin'ny 2 alina miakatra hatramin'ny 9 sy 3 alina 175 180 hatramin'ny 200 000 zany arakaraka an'le épaisseur sady arakaraka an'le longueur le itiavanao ananjy firy fa le kakazo fogna zany somary niakatrakatra le prix-ny. Le taolona raika moa zany vidiny 62 500 dia mety 50. Taolina dia fantsika taolina ny akoatra zay kakazo moa zany efa tsy azo viditsony fa ny ao foana zany kapokapoana ataon'le tokona vitana azy. Misy ireo mbola any amin'ireo toerana natokana andraisana drabona ireo no mipetraka mandram-piainan'ny rano sy ahavitana ny trano izay potika rava vokatry ny rivodoza Gezany. Amin'izy ireny misy ireo tsy manana na ny hoentimana hividianana sakafo aza noho ny tsy fahafahana miasa mitady vola ka manano sarotra ho azy ireny ihany koa ny anangana indray ny toeram-ponenana ho toy ny teo aloha. Ankasitrana ny fandraisana tanana eo amin'izay lafin'ny sakafo sy fitsaboana izay avy amin'ny fitondram-panjakana hoy ireo trabona izay miandrandra ihany koa tohana amin'ny fahafahana manorina toeram-ponenana aorian'ny fialana amin'ireo trano natokana andraisana azy ireo.
Manoloana ny fahavoazana nateraka ny rivo-doza gezany tany Toamasina izay hatrany mandray fanampiana rabola sy ara-pitaovana ho andro Trabona ny Toamasina ny vondrona antoko ny tolona ho an'olom-pirenena na ny vato nanomboka tamin'ity androany ity hatramin'ny Alahady ho avy izao eo anoloan'ny tranombokim-pirenena Nosy mandray ihany koa ny commune Antananarivo renivohitra eo amin'ny Parviny Hôtel de Ville Analakely sy ny Antsiprian'izay. Ndroso tamin'ny hetsika fanentanana ho fanampiana ny vahoaka Trabona ny Toamasina avy ny vondrona antoko ny tolona ho an'ny olom-pirenena na ny vato. Hetsika izay tanterahina eo anoloan'ny tranombokim-pirenena Anosy ny 12 hatramin'ny 15 febroary 2024 avy izao. Erikerika mahatondra drano izy ireo ka ilaina ny fifanampiana ho an'ireo mpiray-tanindrazana. Tsy mbola misy laharana manokana andefasana vola fanampiana hisoroana ny mety ho endrika fisolokiana ho ny teo anivon'ny vondrona vato. Atsika ty olo araiky mifandaminana zany dia magnentana antsika jiaby. Na efa nahitan'izany Tomasina zany ianao, na mbola tsy nahitany Tomasina ianao, na natifan'izany Tomasina zany ianao dia mbola magnentana, miangavy. Zay aloha zany nomby voamafy dia tongava magnatrika eto magnatitra zay voatsirambon'ny tagnana mihitsy aterina hagnavotana ny vahoaka ny Tomasina. Irikerika matondra drano dia mba andaotsika hiaraka hamonjy ny Tomasina amin'izao mahazo. Ny téléthon zay ataonay eto aloha mandraka ankehitriny mbola tsisy numéro voatokana andefasana an'le vola mba tsy hisian'ny fisolokena zany aleo tsy niteny numéro mihitsy zay aloha mandrapa ahitana ile tena tokony andray anazy. Fa ny ataonay eto dia ny le olona manome don matériel zany no iraisinay eto ary manome don amina vola physique zay zany no iraisinay eto. Ankoatr'izay, ndroso ary mandray fanampiana ho an'ireo Trabona ny Toamasina ihany koa ny commune Antananarivo renivohitra eo anoloan'ny lapan-tanàna Analakely ny 12 hatramin'ny 15 febroary 2024 avy izao. Ao anatin'ny mangarara tanteraka no anatanterana izany ho ny ben'ny tanàna Antananarivo. Raha ny fanazavana hatrany andefa mpamonjy voina natevin-daharana sy hanampy ireo mpamonjy voina ny Toamasina ihany koa ny commune Antananarivo renivohitra. Ny Parvis ny Hôtel de Ville eto Antananarivo mandray ireo fanampiana ho an'ny Trabona any Atamatavy. Ao anaty mangarara no anatanterana an'izany ary manao fanentanana izahay eto anivon'ny commune urbaine Antananarivo. Fanomezana azontsika omena fanampiana an'ireo havatsika izay Trabona any Toamasina. Ny vondrom-pamonjy voina eto Antananarivo dia hanome tanana ireo miaramila sy mpamonjy voina ao an-toerana zany amin'ny resaka mission mahakasika ny sapeur pompier zany. Isan'izany ohatra ny resaka fanapahana hazo na ny atao hoe dégagement des voies publiques, eo ihany koa ny fandritrana ny rano ka hitondra fitaovana mifandraika amin'izay izahay. Misy ihany koa ireo mponina izay mbola tavela amina toerana dibo-drano dia afaka manampy tosika ireo izay efa ao an-toerana zany ny vondrom-pamonjy voina. Efa ndrosona anatitra izay voatsirambony tanana teny anivon'ny BNDRC ihany koa ireo olon-tsotra sy fikambanana samihafa ireto farany izay nanamafy fa ho famalina ny antso nataon'ny fiadidinana ny fanavaozana ny Repoblika. Zava-dehibe ny fifanomezany tanana eo amin'ny samy malagasy. Raha ihany tsika miara-monina eto Madagasikara dia izay hoe andao anao tolo-tanana tsy vitany tsetsehitra zao, tsy vitany andraso zao fa dia tonga izay andolotra zavatra kely zany ho an'ny havatsika namatsika izay Trabona ao faritra ny Atsiranana sy ny faritany Toamasina. Tsy nisy Trabona vaovao teto Antananarivo taorian'ny fandalovan'ny rivo-doza gezany fa mbola misy kosa ireo Trabona noho ny fiakaran-drano sy ny fahabetsany rosakorana tamin'ny herinandro lasa akaraisin'ny BNDRC sy ny commune Antananarivo antanana ny fiahina azy ireny ho ny ben'ny tanàna Antananarivo. Isan'ny vaovao misongadina ihany koa amin'ity ala ity zaza manana toetena variray no nisy namonta amin'ny fomba feno abibina tao mampikony ao Omaly Ariva ary tsy hita hatramin'izao ny lohany. Olona iray na iahina no nampidirina amponja vonjamaika androany amin'itony fanadihadiana momba ny raharaha ka isan'ny fepetra no raisiny ny OMC any an-toerana ny fanaraha-maso ny fifamezivezena ao mampikony amin'izao fotoana izao. Gabin Eloa. Nisy olona famonoan'olona tamin'ny fomba feno abibina
tao amin'ny fokotany Betsingala komina ambony vohitra mampikony ny alarobia 20 febroary tokony tamin'ny fitora ariva. Zazalahy manana toetena varira iray 20 taona no nisy namono tamin'ny fomba feno abibiana niaraka tamin'olona iray izay voadaroka ka manaraka fitsaboana amin'izao fotoana. Notapahan'ireo mpanafika ny lohany ity zaza ity ary tsy mbola hita hatramin'izao ny toerana misy ny lohany. Olona miisa telo misaron-tava sady nitondra antsy no nanafika tokantrano iray. Manoloana izany, mangataka ny ijerena akaiky momba ity raharaha ity sy ametrahana ihany koa ny paikady iadina amin'ny tranga tahaka izao ny fikambanan'olona manana toetena varira eto Madagasikara. Midika zany tranga zany fa dia mbola miaina ny olona manana toetena varira ny trangana tsy fandriam-pahalemana amin'izao fotoana izao. Eto zay dia miteny amin'ny tompon'andraikitra mba hijery akaiky an'ireo raharaha ireo satria anisany efa rekomandation napetraka iny hoe avereno ny raharaha-pitsarana rehetra ny olona manana toetena varira satria tsy nazava ny fomba nanatotosana ny raharaha-pitsarana satria misy amin'ireo olona ireo dia efa hita mivoaka miririry ary amin'izao fotoana izao mbola me mahazo vahana indray ary raha ny eritreritrintsika tany atsimo fa efa tafiakatra any avaratra ilay tranga. Roa ihany no apetrakay amin'izao fanavaozana izao takinay voalohany dia famerenana andreo raharaha-pitsarana ireo takinay faharoa afaingano karakarao atsangano ny komite ananganana n'ilay plan d'action national fahatsika miroso mijery ny fanatsarana ny fiainan'ireo olona manana toetena varira. Raha ny loharanom-baovao nahitsika avy hatrany ny mpitandro ny filaminana ao amin'ny distrikany Mampikony manao ny fanaraha-maso ny olona miditra sy mivoaka ao Mampikony hatramin'ny isian'io tranga io. Fa ihany koa entitra ny fepetra ny raisy ny OMC amin'ny fisavana olona mivezivezy ao Mampikony sy amin'ny toeram-pandraisam-bahiny. Olona iray no fantatra fa voasambotra taoriany fikarohana nataony tompon'andraikitra. Ny olona izay teny an-dalana dia misavana daholo ary handraisana fepetra entitra dia entitra fisavana ny isam-pokotany ny hotely izay mampiantrano olona mba hifongorana ireo olona rehetrarehetra izay navanina amin'izao loza mahatsiravina izao. Efa nahavoasambotra olona ahiahina anankiray araka ny fanadiadiana izay natao tamin'ny olona niara-nivona izay niatrika ilay fanafiana. Araka ny vaovao farany voaray ny ariva teo nampidirina amponja vonjimaika androany ilay tovolahy vororohy taoriny fiakara ny raharaha ny fampanoavany. Araka ny fanadiadiana natao nahitana tranga fakana ankeriny olona manana toetena varira 5 teto Madagasikara ny taona 2024 ka 7 tamin'izany no maty. 2 ny tranga ary 5 no namohinainy tamin'ny taona 2024. Ny totaly 4 kosa ireo tranga ho an'ny taona 2024 ka ny 12 tamin'ireo maty avokoa. Raha 3 tamin'ireo tranga 12 tamin'ny taona 2024 teo no namohinainy avokoa. Ary izao nahitana tranga sy famoizana ena iray izao ho an'ity taona 2024 ity. Tonga ato anatin'ny fotoana ny dokam-barotra fosika njony dingadingana na concombre de mer eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa ny fitandrainan'ireo amponina ao Antanambao mora feny Toliara mikasika amin'ny fakana teratany vahiny ny tanin'izy ireo ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-bavaonana rahantsika ny Antsiprian'izay. Aza misaraka aminay ary. Zareo no andeha hividy fanomezana Saint-Valentin ho an'ilay olon-tiako. Mila gâteau Saint-Valentin ho an'ilay malalako fa aiza reno andeha. Okazay, tsy mila mieritreritra intsony. Toerana iray, magasin iray, Cosmos. Ihany ity volana love ity miaraka amin'ny Cosmos. Isaky mividy entana manomboka ny 10 febroary hatramin'ny 20 mars mandraisanjara amin'ny tombola volan'ny love izay mety azonao vacances ho an'olon-droa Anne Maurice sy pont d'achat maro hafa. Misy ihany koa fihenam-bidy hatramin'ny 10 isanjato amin'ny entana sasany. Ny volan'ny love ato amin'ny Cosmos manomboka ny 10 febroary hatramin'ny 20 mars. Cosmos, votre partenaire de confiance. Adaf partenaire Box,
raha vao misy ireto soritra aretina ireto: maripana miakatra, aretinandoha, vatana manako-tsako, lamosina marary, arerahana be, ratra na fery tsy mahazatra amin'ny hoditra, mibotsimbotsina amin'ny hoditra, tarehy, tanana, tongotra, ativavy, manodidina ny taovam-pananana sy ny lavabody na manenika ny vatana manontolo, atody-tarima. manatona tobo-pahasalamana avy hatrany na miantsoany laharana 910 na 115 na manantona avy hatrany ny centre de traitement et d'isolement ho an'eto Antananarivo, hôpitaly Andota-penaka, Anosialy, CHRD Anosy Avaratra, Bongatsara ary Itosy. CHU Gob na ny maternité be felatanana no mandray ireo vehivavy be vokaina ho vo na efa voamarina fa voan'ny mpox. ny any amin'ny faritra antsoy ny 910 na 115. ireo mpiasan'ny fahasalamana miandraikitra ny fahasalamana ao amin'ny ministera na ny toeram-piasana isan-karazany dia miantso ny laharana 115 mahakasika ny fitiliana sy ny toerana andefasana ireo olona iny any amin'ny toeram-pitsaboana. Andraikitrao, andraikitsika ny ady amin'ny mpox. UPRIM, Université privée de Madagascar. Vous avez le bac? Bravo! Vous cherchez la meilleure université pour vous accompagner à réaliser votre rêve? Écoutez, UPRIM est là pour vous. Cadre agréable et de normes, salle de classe spacieuse et lumineuse, diverses activités para-universitaires, stages et visites d'entreprise chaque année, possibilité de bourse d'études à l'étranger, cours de chinois mandarin gratuits, internet illimité et haut débit, diplôme, DTS, licence, Master 1, Master 2, reconnu par la fonction publique. 5 mentions au choix: paramédicaux, gestion et management, droit, commerce et marketing, communication. N'attendez plus. Inscrivez-vous à l'UPRIM Andavamambe. Contact 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. raha vao misy ireto soritra aretina ireto: maripana miakatra, aretinandoha, vatana manako-tsako, lamosina marary, arerahana be, ratra na fery tsy mahazatra amin'ny hoditra, mibotsimbotsina amin'ny hoditra, tarehy, tanana, tongotra, ativavy, manodidina ny taovam-pananana sy ny lavabody na manenika ny vatana manontolo, atody-tarima. manatona tobo-pahasalamana avy hatrany na miantsoany laharana 910 na 115 na manantona avy hatrany ny centre de traitement et d'isolement ho an'eto Antananarivo, hôpitaly Andota-penaka, Anosialy, CHRD Anosy Avaratra, Bongatsara ary Itosy. CHU Gob na ny maternité be felatanana no mandray ireo vehivavy be vokaina ho vo na efa voamarina fa voan'ny mpox. ny any amin'ny faritra antsoy ny 910 na 115. ireo mpiasan'ny fahasalamana miandraikitra ny fahasalamana ao amin'ny ministera na ny toeram-piasana isan-karazany dia miantso ny laharana 115 mahakasika ny fitiliana sy ny toerana andefasana ireo olona iny any amin'ny toeram-pitsaboana. Andraikitrao, andraikitsika ny ady amin'ny mpox. Itanao mpivatraretraretra meilleure qualité mitondra vitamine C. Ny goût-tegna naturel tsy pirate fa tegna réel. Parfait orange, fraise et coco sy parfum maro isan-karazany. Avy agny Europe an'le tegna top. Mina mety aminà. ady afiparitahan'ny aretina mpox. raha vao misy ireto soritra aretina ireto: maripana miakatra, aretinandoha, vatana manako-tsako, lamosina marary, arerahana be, ratra na fery tsy mahazatra amin'ny hoditra, mibotsimbotsina amin'ny hoditra, tarehy, tanana, tongotra, ativavy, manodidina ny taovam-pananana sy ny lavabody na manenika ny vatana manontolo, atody-tarima. manatona tobo-pahasalamana avy hatrany na miantsoany laharana 910 na 115 na manantona avy hatrany ny centre de traitement et d'isolement ho an'eto Antananarivo, hôpitaly Andota-penaka, Anosialy, CHRD Anosy Avaratra, Bongatsara ary Itosy. CHU Gob na ny maternité be felatanana no mandray ireo vehivavy be vokaina ho vo na efa voamarina fa voan'ny mpox. ny any amin'ny faritra antsoy ny 910 na 115. ireo mpiasan'ny fahasalamana miandraikitra ny fahasalamana ao amin'ny ministera na ny toeram-piasana isan-karazany dia miantso ny laharana 115 mahakasika ny fitiliana sy ny toerana andefasana ireo olona iny any amin'ny toeram-pitsaboana. Andraikitrao, andraikitsika ny ady amin'ny mpox. Avec les mails avec appui, Titis connexion Titas. Denise Moussa t'a dit l'offre Mirani. Ah, le bêtise à nouvelle recherche. Msutran fait one chunje. Souk fait mariansan. Pi puissance S moins 1 fois sinus de pi. Mila me télécharge affiche à trop bêti mi artorti. Ji, faly risor sary rehefa ho teneko hoe apiditra fibrine. Fibrine 49 000 ariary fotsiny dia efa manana fibre optique ao an-trano tonga va aingana any amin'ny asa tao akaiky anao. Oh, oh. Yes.
Anoizatsika ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao. Irotso amin'ny fampanarahana fenitra sy fampanarahan-dalàna ny fanjonoana sy fandrarana ary ny fanondrana na dingadingana na ny concombre de mer ny fitondrana malagasy. Njon dingadingana izay isany mampiditra vola vahiny betsaka ihany koa. Tojonindrina tahirino mitatitra ny Antsipria. Isan'ireo mampiditra vola ao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana ny sehatry ny dingadingana na ny concombre de mer. Araka ny taremarika farany ny taona 2024 any amin'ireo firenena aziatika no aondrany Madagasikara ny dingadingana. Ny fanondranana concombre de mer izay nahatratra 427 taona tamin'ny 2024 ary ny enao 407 taona sisa izany tamin'ny taona 2024 sy 2024 noho ny faharitrany vokatry ny fihazana tafahoatra sy ny fanapahan-kevitry ny ministera hanakatona ny ranomasina ho fiarovana ny biby tsy ho lany tamingana. Manodidina ny 300 taona isan-taona ny famokarana. Nisy fotoana ireo mpanjono madinika ny menomenona noho ny fanajanonana ny fitrandrahana sy ny fanondranana nandritra ny roa taona. Amin'izao fotoana, tanjona ny ampitomboana vola ampidiry ny sehatry ny dingadingana io amin'ny toe-karena. Navoaka tamin'ny 2 févroary teo zany ny arrêté vaovao izay mameny fitrandrahana ny dingadingana. Vaovao tokoa izy io satria ny arrêté farany dia tamin'ny amin'ny 5,770 dia fa ela tokoa izay dia napetraka ny fanarahana amin'ny mpisehatra rehetra nanomboka tamin'ny mpanjono izay niona tampoka tamin'ny volana novambra tany Mahajanga, tamin'ny volana desambra tany Antsiranana dia ny fanaraka zahay nanaiky koa moa ireo mpanangom-bokatra sy ny mpanondranentana hoe aleo asiana repos biolojika zany hoe fanakatonana ny fotoam-panjonoana mandritra ny 3 volana manomboka amin'ny voalohan'ny volana janoary ka hatramin'ny 1 volana marsa. Manomboka any amin'ny fifehezana ny fitrandrahana sy ny fandrarana ary ny fanondranana azy isiny ny fifaninanana malalaka. Ny fampidirana ny fifanarahana iraisam-pirenena manaraka ny site fepetra fiarovana ny arena ny ranomasina, ny fahazon-dalana na ny autorisation sy ny licence, ny vanim-potoana fanjonoana, ny abelin'ny biby farany ambany azo alaina. Manambahiny indray sampana fampalalam-baovao amin'ny ality dia tsy iza fa Ramatoa Kotonirina olovolana Tale général ny Knisy na ny Centre national d'état civil et de l'identité. Miarabanao tonga soa ato anatin'ny fampalalam-baovao. Resaka fisoratana anarana biometrika mazava ho azy no resahantsika vetivety. Mialohan'ny idirantsika lalindalina kokoa anatin'izay, inona marina moa no atao hoe fisoratana anarana biometrika? Ya, miarabanao ary miaraban'ny mpanaraka ny vaovaon'ny Kolo TV rehetra. Ny fisoratana anarana biometrika zany dia hetsika ny fitondram-panjakana malagasy izay natao indrindra ametrahana ireo angon-drakotra mahakasika ny mponina eto Madagasikara ka amin'ny alalan'izany dia hoalana ny singa biometrika ny mponina malagasy rehetra. Ireo singa ho alaina dia misa 3: ny tarehy, visage, ny diantanana na empreinte digitale dia ny sarin'ny atimaso, ny irisy. Nahoana no singa biometrika no alaina satria tsy misy olona roa manana singa biometrika iray mitovy. Na ny ataontsika hoe kambana mitovy, vrai ou faux, jumeau et jumelle, tsy mitovy ireo singa biometrika ireo. Dia io zany ahafahana tena manamarina fa tokana tokoa ilay olona. Izay tokoa no antony zany nametrahan'ny fitondrana hoe izao tokana no anaran'ity hetsika ampiasaintsika ity amin'izao fotoana izao satria tena lalana hanamarinana ny mahatokana ny olom-pirenena izy io. Miresaka an'izay hoe izay tokana izay ihany volana ao anatiny fa inona ny tena isan'ny tombontsoa azo ao anatin'ity hetsika fisoratana anarana biometrika ity? Ya, mazava ho azy moa zany fa ilay tombontsoa dia ho an'ny fitondram-panjakana dia manana an'izay angon-drakitra ny mponina eto Madagasikara izay, ny mponina malagasy rehetra. Ho an'ny ahafahana izy io mametraka planification, izany hoe planification tena mitombona ho an'ny fampandrosoana rehetra satria ananantsika atotan-kevitra marina sy tena hoe fiable zany ny atotan-kevitra azo amin'izay. Mazava ho azy koa ho an'ny fitondram-panjakana ilay izy ahafahana mahalala ny olona tsirairay ao anatin'ny firenena. Ho an'ny olom-pirenena dia ahafahana misitraka
ny tolodraram-panjakana zany hoe misitraka mora foana an'izay tolodraram-panjakana izay. Mazava ho azy koa fa miady amin'ny osika sy ny kolikoly satria tsisy olona afaka manao osika ny fahizina dia tena hoe enao tokana tokoa zany no misoratra ao anatin'izay angon-drakitry ny fanjakana izay. Ny tolotrara sosialy ihany koa dia tena hoe miantefa fanomezana an'ireo karazana fanampiana samihafa ohatra fanomezana ny fanampiana isan-karazany dia tena ny amin'ilay olona tokony antefana izay tolotra ara-tsosialy izay no mandeha izay tolotra izay. Aiza hoe zany fisoratana anarana manahoana ihany koa ny afizotrin'izay volana ao anatiny satria mety betsaka ihany koa zany zao manontany tena manomboka androany manahoana marina moa zany ny fandeha ny fisoratana anarana sy manodidina an'izay. Ny fandehan'ilay fisoratana anarana biometrika itsika zany amin'izao dia efa manao an'ilay andrana na piloty eo amin'ny commune enina amby roapolo ao amin'ny district Natsimdrano. Efa mandeha izy io nanomboka tamin'ny 7 amby roapolo janoary ity taona ity fa manomboka amin'ny fiandohan'ny volana aprily dia hiparitaka erak'ireo boribory-tany manerana ny nosy hiparitaka miandalana izay hetsika fisoratana anarana biometrika izay. Atota taratasy ilaina ao anatin'izay ary manahoana? Ny atota taratasy ilaina rehefa hisoratra anarana biometrika dia afaka mitondra ho an'ireo olona manana fahizina. Mariaka eo taloha fa na manana fahizina ianao na tsy manana fahizina dia afaka misoratra anarana biometrika foana. Fa ho an'ireo olona efa manana fahizina dia afaka mitondra izy na kopy lava. Tsy misy daty io, tsy misy délai io fa izay kopy lava ananany eo dia afaka hoentiny na karapanondro na passeport na permis de conduire dia afaka hoentiny iny dia manantona eny amin'ny boribory-tany mpanjakana akaiky azy izy. Ho an'ireo olona kosa tsy manana an'izay fahizina izay so matahotra tsika hoe tsy manana pièce d'identité afaka misoratra anarana foana tsika fa manantona aloha eny amin'ny fokontany ahafantarantsika misimisy kokoa hoe inona le dingana tokony arahana fa afaka manao an'izay fisoratana anarana izay foana tsika na manana pièce d'identité na tsy manana. Ho vita ary ny hetsika amin'ireo commune miisa 9 hanaovana ny fanombohandreo volana inona ny zavatra iseo azo karatra karapanondro biometrika ve ilay olom-pirenena sa manahoana inona ny zavatra hitranga aorinan'izay? Ya, raha ty hetsika ty aloha zany dia tena hoe fametrana an'izay angon-drakitra base de données ana identité izay no tanjon'ny fitondram-panjakana. Fa mazava ho azy fa io base de données io afaka ampiasaina amin'ny zavatra be da be rehefa satria efa base de données fiable io satria tena hoe olona tokana no miditra ao fa tsy misy inscription multiple atsony ao. Dia be da be no afaka ampiasana an'io anisan'izany ny fanaovana karapanondro biometrika na zavatra hafa koa. Miresaka prise na décision samihafa eto amin'ny firenena ihany koa. Fanentanana ary volana hoentsika amaranana ny resadresaka. Ya, ny fanentanana moa zany dia manentana antsika rehetra mba hisoratra anarana amin'io hetsika rehetra izay atao io satria isy izy io eraky ny boribory-tany manerana ny nosy tena hoe manakaiky atsika dia aza misalasala na manana an'izay fahizina izay tsika na tsy mbola manana an'izay satria ity hetsika ity koa fomba iray ahafahantsika mahazo an'izay identité izay satria ny olona izay tsy manana an'izay identité izay tonga dia hita ao anaty base de données hoe ty olona ty tsy manana identité légale izany hoe tsy afaka nitondra karapanondro izy na kopy dia isy hetsika ny herinany hanomezana an'izay identité izay hanomezana an'izay karapanondro kopy ho an'ireo olona izay tsy manana an'izay tonga teo nefa efa nisoratra anarana biometrika. Ho an'ireo olona efa manana an'izay identité izay moa dia vao may manara-dalàna zany le identité satria tafiditra ao anaty. Tsy tokony misy zavatra mampatahotra ve hampanahy ao anatin'ilay izy? Tena tsy misy zavatra mampatahotra ao anatin'izay hetsika izay satria tena hoe fangalana an'izay singa biometrika izay ary tsara marianetona ihany fa maimaim-poana tanteraka ny hetsika fisoratana biometrika tsy andoavam-bola tompoko. Akasitrahana ny tale général ny CNESI Centre National d'État Civil et de l'Identité raha kotondriana olo-volana tao anatin'izay fanampanazavana mahakasika ny fisoratana anarana biometrika izay.
fa iaraiasa manomboka zao ny FMFP sy NONEF amin'ny fanofanan'ireo inspecteur du travail eto Madagasikara ayanentana sy andresy lahatra ireo orinasa andolona Tsakemboka ray isan-jato alefany amin'ny FMFP ho fampiofanana ny mpiasa malagasy vita sonisy Androany moa ny fifanaovan-tsonisy mpiara-miasa momba izay. Vita sonia Androany ny fifanarahan'ny-mpiara-miasa teo amin'ny FMFP na ny Fonds Malgache de formation professionnelle na ny tahiry famatsimbola malagasy ho an'ny fanofanana ny mpiasa sy ny avy ao anivon'ny ONEF, Office national de l'emploi et de la formation. Fifanarahana amin'ny fanofanana ireo inspecteur du travail no votoatiny ny fifanarahana ka tanjona amin'izany ny ananan'ireo inspecteur du travail fahaiza manao momba ny aitaky atao amin'ny orinasa handoa ny latsakemboka ray isan-jato tokony aloha amin'ny FMFP amin'ny mahazava-dehibe ny fampitomboana ny tahirim-bola io ho fanofanana ny mpiasa malagasy. Dia mifantoka kokoa amin'ny volet FMFP zany le fiofanana renforcement de capacité izay atao amin'ity indray mitoraka aty vokatry ny fiara-miasa moa zany izay nisy teo ministère sy ny FMFP anisany adidy tokony efahin'ny mpampiasa ny fandoavana ny latsakemboka any amin'ny FMFP dia teo natonga nay nametraka amin'ny fiara-miasa zany hoe manana anjara toerana lehibe ny inspecteur du travail anentana anara-maso an'izay fanajany ny orinasa ny fandoavana ny cotisation any amin'ny FMFP izay. Ny tanjona moa dia ho an'ny mpiasa ihany satria hitondra voka-tsoa ho an'ny mpiasa ny formation izay omena eo anivon'ny FMFP. Manamafy ny fahaiza manao ny mpiasa sy ny orinasa ny fanofanana hoy ny FMFP izay antom-pisin'izy ireo. Ny latsakemboka izay miverina amin'ny orinasa ihany hoy ny fanazavana amin'ny alalan'ny fanofanana ireo mpiasa ao aminy. Rehefa mahay ny mpiasa, miroborobo ny orinasa iasany. Dia hoezana hoe izy rehetrarehetra manerany Madagasikara zany omena an'io fiofanan'io. Tsy hoe ho ampianarina akory fa ho ampatsiahivina moa zany amin'ny zaroa lalàna no nampiatra nyty FMFP ity ary lalàna no mampiatra ihany koa ny obligation de formation ny mpiasa. Ny zavatra hitanay amin'izao fotoana zao araka ny teny DG teo hoe misy mody tsy malala hoe misy an'io lalàna io, misy tsy dia andoha tsotro zao satria hoe karazany hoe ohatrany hoe hetra vaovao zany io zavatra io, misy tsy manam-potoana, misy tsy manana olona ihany koa zany anaraka resaka formation zany ho an'ny mpiasa eo anivon'ny orinasa. Maro dia maro koa ny antony hoe tsy ho andoavan'ny orinasa io cotisation, dia hoe cotisation formation zany fa tsy hetrako 1% ny resana tao ka dia fiara-miasa moa zany izay ho atao miaraka amin'ireo inspecteur du travail ireo dia hoe mampatsiahy ny zareo hoe lalàna ange izy io Mandritra ny 3 taona ny faharetan'ny fifanarahana eo amin'ny 3 tota ao anatin'ny tetikasa. Fandresina lahatra ireo orinasa no atao hoy ny fanazavana. Fampatsahivana izay voarakitry ny lalàna amin'ireo orinasa, fampahafantarana ny tombontsoa azon'ny orinasa ihany koa ka ireo inspecteur du travail ireo no anatanteraka ny asa. Jaivona ny Desambra 7 ny voaka ny lalàna mampisy ny FMFP sy ny adidy arabola ataon'ny orinasa amin'ny famatsimbola ny fampiofanana matianina amin'ny alalan'ny fametrahana ny ray isan-jato izay marihana fa tsy alaina amin'ny karaman'ny mpiasa. Fa miantsony fitondram-panjakana metraka amin'ny Mangarara amin'ny fifantenan'ireo fikambanana ny tantan'ireo faritra rovana, amin'ny fikambanana mpiaro ny Arena Voajanahary, Tafo Miavo. Ireto faran'izay niona tamin'ny tompon'andraikitra teo anivon'ny Ministeran'ny Tontolo Iainana androany amin'ny fampidinika amin'ny fanatsarana ny fitantanana ny faritra rovana eto Madagasikara. Rina Fitiavana. Taoriny fametrahana ireo faritra vaovao miisa 12 sy fanomezana ny fitantanana ireo faritra rovana miisa 10 ho an'ireo fikambanana miaro ny Arena Voajanahary. Miroso amin'ny fanavozana amin'ny fitantanana ireo faritra rovana ny Ministeran'ny Tontolo Iainana ankehitriny ahafahana misafidy ireo fikambanana mendrika hitantana ny faritra rovana tsirairay. Ho an'ny fiarovana ny faritra arovana Bongolava izay manana velarany tany 9 hektara ao amin'ny distrikan'ny Port Berger sy Mampikony, mangataka ny Ministera Foibe ny fikambanana Bongolava maintso ny ametrahana ny Mangarara sy ny fepetra entitra amin'ny fifanentanany aka izay fikambanana mendrika sy mahafeno ny masosivana ilaina no tokony hitantana ny faritra rovana isy ny fitantanana mahompy amin'ireo Arena Voajanahary hoy ny fanazavana.
gaga zay izy keo maheno siosion resaka de zay ary zay mihitsy antony akaranay ty de hoe misy olona ndray zany ty jiaby train amin'ny zavatra io mbola malalaka io fiaka ao bifandriagna mbola tsisy mandro tsara tsisy antsohy tsisy maninona mo tsy mandeha agny zany fa tsy io le fa misy le mpikarakara koa zany de tiany sasany japy igny tegna japy train io tsy mety aminay zany zavatra tiany ataony sasany de tisongogno ny zavatra fanataon'olo miangavy zany ny ministère ny environnement mihitsy zany ny gouvernement ny président république mihitsy raha mba azo atao zany jery manokagna io bongola vamatsonay io fa dia mety misy olagna madinidiniky ndraiky olagna tokony vahagna ny mampiavaka azy zany ala misy palissandre ao misy lac sacré ao misy karazagna komba marobe ao ary hatra am'izao zany lagnina vianete zany nahatonga fitantanagna misy secret zany le aty ala zahay ao zany ny afa maharaka raha io tianay zany mbola zahay zany miara-miasa am'ireo mitagna koboay ary sojabe miara-miasa aminay hatram'izao. Niona tamin'ny tale général ny ministère ny tontolo iainana ireo mpikambana ao anatin'ny fikambanana tafimiavy ny tolakandro teo ny fampiresaka amin'ny fanatsarana ny fomba fitantanana ny faritsarovana ho tonga aloharanokarena ho an'ny fampiroboroboana ny ara-toekarena sy ara-sosialy ny fotony tsy aivina lahara-pamehan'ny fitondram-panjakana ny fiarovana ny arena voajanahary ka kendrena ny aro ny 300 ny tany sy ny ranomasina mitahiry ireo karazany zava-mananaina alohan'ny taona 34 mitaraina ny mponina ao amin'ny fokotany tanambao morafeno toliara manolona ny vakany ny teratany vahiny anytanin'izy ireo ankehitriny tsy manaiky ny alatra amin'ny faran'ireo vahoaka noho izany ambaran'izy ireo misendrika fanapara-pahefana sy kolikoly ka anairana ny tompona ndraikitra maefa kolotoliara ny lanja sora-baventy naneo ny fitarainany ny mponina ao amin'ny fokotany tanambao morafeno hoe tontolo iara manoloana ny fikasany teratany vahiny haka ny taniny 49-CG raha ny tantara dia efa tamin'ny andro ny fanjanahantany no nipetrahany ray aman-dreny ny reto olona ireto teo amin'ny tany io araka ny fanazavany gaga nefa izy ireo ankehitriny fa misy teratany vahiny mikasa haka ny tany raha tsy ahivina ny tantara dia tamin'ny andro ny fanjanahantany nifateto ray aman-drenay nanajary amin'ny toerana ty raha hoe tany amin'ny taona 20 tany gaga zay nefa ditsimy misy zany fakana zany tanàna zany efa elana io memorial io nalaza sy manam-bola ka tsy tokony animbanimban'le vahoaka kely madinika ty indray fa maninona moa raha mba mitady toerakafa to vahoaka marobe no no simbeto akizy ray aman-dreny miangavy atanany fanjakana mijoro zahay indrindrindra fa ny filoham-pirenena manoloana izany dia manao antsoavo amin'ny tompona ndraikitra isan-tsokajiny ireo mponina ao tanambao morafeno hijerena akaiky ity tranga ity ary nanamafihany koa izy ireo fa tsy hiala eo amin'ny tany io ary mangataka ny hampiharana ny didim-panjakana momba ny fananantany tsy ankenay halantanàna itoy fa zahay nipetraka teto depoin'izay zisky manjaka anany fa mananjafy zahay ananiky io ia toy haboaky zahay haria tsy miala eto zahay natapahy ty vozonay natao akory zahay nangala polisy zahay tsy miala eto zahay tsy hamily tsy hanakalo ity tanin-drazanay ity manao antsoavo amin'ny tompona ndraikitra rehetra mahefa amin'izao fitonjana fanavozana izao mba hijery ankaiky izao tsinjy azo lena ho hain'ny vahoaka madinika zao ka iangavianay mba hanatanterana iny dekret momba ny fananantany iny zay volany tamin'ny 2 herinandro zay araka izany dia andrasana ny fandraisana ndraikitry ny fitondram-panjakana manoloana io olana io ireto mponina ireto izay efa misy ny nahavita bornage ny taniny raha toka plan régulier ny an'ny sasany lafomba vaoafa mitondra vokatra moderna azo isafidianana sy mifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifa trany norinasa star vokatra vaovao ny labiera rosé ao anatin'ny marque gold miparitaka eny an-tsena sy ireo lalam-barotra manerana nosy nanomboka ny 3 janoary lasa teo andao rahantsika ny fanampanazavana izy ty no labiera voalohany rosé vokarin'ny orinasa star labiera rosé izay abazona bière blanche nasina arôme framboise dia afaka jifaintsika amin'ny vidiny 530 ariary mitovy vidy amin'ireo gold amin'ny vera 33 centilitres ny gold rosé makasika an'ireo vaovao nisongadina atao amin'ny page Facebook ny vaovao ny Kolo TV tamin'ity androany ity indray nondao rahantsika vetivety
toy izao indray ireo vaovao nisongadina tao amin'ny pejy ny vaovao ny Kolo TV. Tetezan'ny Avoloha, misy olona manangana trano azo ao anaty renirano eny amin'ny tetezan'ny Avoloha eny. Nahazo lalana ve izy ireo hanorina hoy ny eo amin'ny manodidina. Manaitra ny ao anivon'ny commune Bongatsara ny fokotanana Ambohibao araka izany ny ponina hijery akaiky ny tranga tahaka ity. Vedety rendrika Ifasy Beramanja, olona iray namony ainy raha toka avitra ny 5. Olona iray no maty, 5 kosa no avitra Soamantsara nandritra ny faharendrian'ny vedety iray teo amin'ny renirano ny Ifasy Beramanja any Ambilibe omaly alarobiraka 20 febroary 2024 tamin'ny 12 ora atoandro. Mbola nokarohana ny razana hatramin'ny maraina teo raha ny voalazan'ny loharanom-baovao. Maty motera tampoka teo afovoan-drano io vedety io ka izay no nahatonga ny loza. Lalam-pirenena faharoa, efa miverina amin'ny laona ny fifambozana eo amin'ny lalam-pirenena faharoa mampitohy Antananarivo sy Toamasina araka ny fampahafantarana nataon'ny ministera ny asa vaventy androany. Iangaviana kosa ireo mpampiasa lalana mba hitandrana tsara eny am-pandehanana indrindra eo anelanela ny Fanandrana sy Toamasina. Ao Toamasina trany, misy mangalatra ny taribin-jiro ao Andranomadio, ny jiro nefa efa tsy mandeha. Nosvarika, ho famana ny olan'ny fahatapahan-jiro amin'ny distrika Nosvarika dia efa niainga avy ao Mananjary hiazo any Nosvarika izao maraina ny alakamisy 12 febroary 2024 teo ny milina vaovao mpamokatra herinaratra fanomezana avy amin'ny mpitondra fanjakana ho avy any an-toerana ihany koa ny teknisianina avy amin'ny Jirama anao ny asa fampandehanana izany sy ny fanamboarana ireo milina izay misy fahasimbana. Imertsetosika zazalahy 2 taona namony ainy vokatry ny filalaovanantsy. Nilalao antsy farango na antsimbilona izy sy ny namany 9 taona izay zanak'olona mpiavana ihany ny 6 febroary 2024 teny Imertsetosika. Ny fampisitoman izy ireo lahy ny antsy ka votsitra tampoka teo amin'ny tanan'ilay zokiny ary niatefa teo amin'ny takiba ny havanan'ny zandriny. Nentina namonjy ny toeram-pitsaboana aingana izy sangy tsy tanany ainy. Ndray-mbava mahakasika amin'ny maresaka iraisam-pirenena nanatanteraka fividianana solombavam-bahoaka androany ireo mponina tao Bangladesh eritaona sy tapany ateo arian'ilay hetsika antarika ny fandosirany praiminisitra teo aloha. Ampifidy maherin'ny 720 amin'izao tapitrisa no nandray anjara nandritrizay fividianan'izay. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fiarahana ho any androany ankasitrahany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Mandrapitafa ho amin'ny rapitsondry ary tomboky lasy tongo vavy iloma tompoko. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Uprime. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. Avec Yassir, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.